Tonga soa tomoko lasy tomoko vavy ato anatin'ny fandaharana politisy izay vokarina eto amin'ny Isioka. Miarabanao any tokantrano ary manasanao ihany koa anaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany. Androany ny vahiny eto amin'ny fandaharantsika dia Andriamatoa Mamy Raharomanana, izy izay filohan'ny antoko politika Maheva na Madagasikara endrika havanana. Miarabanao tompoko ary tonga sondra ato anatin'ny fandaharana politisy. Miarabanao Andriamatoa mpanao kasety, miaraban'ny technicien, miaraban'ny tompon'andraikitra rehetra ato amin'ny i radio Isioka ary miarabantsika ihany koa ny any tokantrano sy izay rehetra manjoy an'izao fandaharana izao dia mankasitraka indrindra dia mazao fafinaretana ifampizahara momba ny raharaham-pirenena sy ny zava-misy rehetra izay tokony azo ifampiresahana etsika satria izay ny andraikitry ny antoko politika ka dia mankasitraka indrindra atsika rehetra tompoko. Anisan'ny lohahevitra ho resahantsika ao amin'ny androany Andriamatoa Mamy Raharomanana ny mahakasika ny 9 martsa 1700 sy 700 sy ny 9 martsa 500 sy 2000 na ihany koa ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara izany tao anatiny izay 7 taona taorian'ny tolona tamin'ny 1700 sy 700 izay. Ny lohahevitra amin'ity taona 500 ity mahakasika ny tolom-panafahana dia ny hoe tolom-panafahana fanilo miampita ho an'ny taranaka. Inona tompoko no azonareo antoko Maheva ambara mahakasika io lohahevitra io satria araka ny hitantsika dia misy zavatra roa mifandray ao anatin'izay hoe tolom-panafahana fanilo miampita ho an'ny taranaka dia ny taranaka ankehitriny moa no voaresaka ao anatin'izay. Raha 47 29 mars 47 tolom-panafahana ho an'ny Madagasikara. Izay lohahevitra ho ianao atao hoe tolom-panafahana fanilo miampita amin'ny taranaka taranaka mifandimby. Mamela kely ianao Madame Sonia raha ohatra ka mba hiresaka kely ny tantaran'ny firenena talohan'izay 47 manko anie ny tena hoe ny poany le ady ary ny siny ny tena hoe faty olona raha mandrika dia tamin'ny tany sy ny firenena. Fa ny tantaran'ny firenena malagasy dia ataontsika hoe niainga mihitsy tany amin'ny 1895. 1895. Tamin'izany ny Prime Ministre Rainilay Avony izay tena nanana ny fahefana fa tamin'ny andron'ny mpanjaka Ranavalona fahatelo fa tsy diso ahako. 1895 zany 1885 aza 1895 dia efa tsy maintsy natao izay naneken'ny Prime Ministre tamin'izany fotoana zany ho protectorat frantsay Madagasikara. Tany zany dia ataontsika hoe efa nisy ny ataontsika hoe faneriterena sy fanintsindrina sy fanjanahana mihitsy an'ny Madagasikara. Raha raisiko daty 1885 io na 1895 dia 30 taona na 100 taona no efa tsy nanana an'izany ataontsika hoe fahaleovan-tena tanteraka zany Madagasikara. Tamin'ny 1896 fikambanana iray tsy maintsy misy ihany ny ataontsika hoe pomba dia misy mipanohatra, misy mipamadika, misy misolelaka. Zavatra hita izany. Zany hoe tao anatin'io zany dia misy olona tena tia tanindrazana mihitsy izay nitarian'ny mpanjaka Ranavalona voalohany tamin'izany. Inona ny tiako atongavana? Ny tiako atongavana zany dia hoe hatramin'izay ty firenena ty zany dia hoe azazanana intsony. Ka hiverina amin'izay amin'ity hoe 1947 sy 2025 araka ny lohahevitra izay niteneninao teo io ny fidin'ny fitaonam-panjakana 1947 zany dia tena ny poan'le ady. Io tsy hoe ao anatin'ny herinandro ny mpitaritolona na ny tia tandrazana dia hoe vita io, fa io tena nisy fotoana maromaro nanomanana an'io. Ary nisy ataontsika hoe fikambanana maromaro ny VVS, ny MDRM, ny resaka jina, ny jiny sy ny karazana ohatry zany tao anatin'izany daholo. Tsy ankoatra ny olon-tsotra izay hoe tia tandrazana hoe ok'izay. Ka ny zava-misy zany dia hoe tsy maintsy nanolotra ny ainy ireo tia tandrazana tamin'izany fotoana zany. Na ny ainy na ny tandrazana. Fitiava-tandrazana zany manolotra ny ainao na maty ianao na maratra ianao
na mitondra takaitra anao amonjena ny Madagasikara. Zavatra misy ankehitriny de hoe tsy mampamindram-panontaniana afaka tokoa ve Madagasikara amin'ny lafiny rehetrarehetra. Tadio fa taty amin'ny 1960 aorina 1960 ane raha matomponao gazety mbola nisy ministra frantsay mitazona ireo ministera tadididika any tao amin'ny travaux publics. Izany hoe efa 1960 fa mbola misy ministra frantsay. Izany hoe azafady indrindra raha ohatra zany ka ataotsika hoe menanao le fahaleovantena fa mbola misy fepetra taorinan'ny fahazahoana fahaleovantena 1960 hoe tsy maintsy zao ary io mbola ianantsika io ary ny amaranako azy de tsotra ianao hoe tena mieritreritra fa tena afaka isika de hoy ako hoe mbola tsy afaka tsika, mbola tsy afaka eo amban'ny vahoan'ny mpanjanaka tamin'izany fotoana zany ka mandraka ankehitriny satria ny antony de tsotra hoe tsisy zay tsy mahafantatra fa ny mpitondra atsika na ny filoham-pirenentsika de tena mbola manana taratasy mahafrantsay azy. Eo ny isintomako ny saitsika hoe isika ity ve tompon'andraikitra sa tsy tompon'andraikitra. Izy efa mifampiresahana mihitsy tamin'ireny na be resaka fa tsy zao resahako etsony hoe mahazo milatsaka tsy mahazo milatsaka sy ny sisa io izy io mbola tonga eo ihany. Ka iza zany raha ny hevitro manokana de tsy misy resaka fahafana zany eto Madagasikara amin'ny lafiny rehetrarehetra ary tadidio fa raha mbola misy mpanjanaka tsy misy firenena ho tafavoaka zany fa tsy maintsy ataony zay azahoany tombontsoa. Ka izay tombontsoa zay tsy misy mivelatra ho an'ny firenena malagasy na ho an'ny vahoaka malagasy fa ho an'ilay mpanjanaka zany hoe misy fanjanahana amin'ny endriny vaovao indray no hitantsika amin'izao fotoana zao. Ka io hoe fanilo miapita io resaka slogan na faneva isa-taona io nge tsara be mamorona sy manoratra an'ireny atao amin'ny resaka communication fa tsy misy zavatra tanteraka izany miapita amin'ny taranaka iza taranaka malagasy azy taranaka reo zay ifandimby hitondra eto. Ka za mieritreritra fa hozako hoe raha mbola izao ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena indrindra amin'ny fahantrana fahaseranana maro samihafa tsy misy an'izany hoe afaka izany Madagasikara. Arak'izay fanazavanao zay milaza mazava hoe tsy mbola misy fahaleovantena eto Madagasikara, mbola tsy tafita ihany koa ve zany ny tolona zany hoe adidy mbola tsy vitantsika ve zany ny tolona tamin'ny 1799 sa hoe mijanona ho fahatsiarovana fotsiny. Mijanona fahatsiarovana fotsiny sy fombafomba aloha zay tena izy zay fa le hoe tena afaka zany tsy misy. 1960 58 à 60 no mena ny fahaleovantena. 72 75 misy tolona be teto 72 hoe tena hiala amin'izany vahoan'ny mpanjana tany zany malgasisation sy ny sisa nionganiny fitondrana taloha. Taty aoriana indray nahitra nisy le mpitondra teo zay ataontsika hoe nanana fifandraisana na de niala tamin'ny zone France tsika tamin'izany fotoana zany mipotra indray reny ny 91 taiza moa izy ny nandeha tsy tany frantsay tsy tany France rehefa niala teto nandeha indray ny 2002 tadidio tsara ny fa matoy ianao manao 72 manao 91 manao 2002 manao 2009 hoe mba tena ho afaka amin'izany fanagejana na samy malagasy ary mifanageja fa za miteny aminao fa mbola misy tanany avy any ivelany amin'ireny sehatra reny satria tadidio tsara fa nampiala ny filoham-pirenena tamin'ny 2002 2009 ane ny nanasorana ny ambassadeur teto amin'ny Madagasikara tsy maintsy nisy vokany iny fanasorana niny ambassadeur iny ambassadrice ambassadeur ny tiako tenena am'izay zany de tsotra ilay firenena zay atao hoe mieritreritra mbola hoe anay ty Madagasikara ty manao zay ho afany vao niala iny ambassadeur iny tsy nisy fifotoana tao rina de niongana amin'ny filoha
ary taiza ny aian'ny fifampidiniana na tonga ny filoha ny filohan'ny HT tam'izany tsy tao France ary ankehitriny ny filoha io teo anelanelany 2025 izy any 2009-2025 izy any nazo ny taratasy maha frantsaiza ny tiako tenenina aminao am'izany zany de tsotra hoe fa maninona anao mena ny taratasy mafiloha ma frantsay anao fa maninona ny antony maninona raha talohany 2009 anao tsy nanana an'izany maninona raha ny tena nitazona mamalagasy anao efa nitondra fanazavana mahakasika an'iny ihany moa izy tam'izany fotoana efa nitondra fanazavana fa zay aloha anazy fa tiako hijerevana azy zay zany de tsotra hoe ninona ny zavatra eritreretintsika sy zavatra eritreretin-dra zareo sy ny fanazavana hoentiny de misy tanany vahiny mahatonga azy eo amin'ny toerana io ho an'ny antoko politika maheva manokana raha ve zany tsy tokony ho tsaroana ntsony ve zany ho 727 io sady tokony anao ahoana ny fomba iainantsika anazy satria arak'izay tenenao zay hoe fahatsiarovana fotsiny no misy manova loha hevitra isan-taona fotsiny fa tsy misy akory fiatraikany amin'ny fiainana le izy fa lasa famendrifendrona mibetsaka fahatsiarovana kosa aloha sarotra amin'ny teny hoe tsy tokony isy fa tena tokony isy fa tena tokony amin'ny famendrehana takony ahoana famendrehana zany tena mametraka amin'ireo olona reo mihitsy ny hoe tena tompona andraikitra fiaino amin'ny nazahoana ny fahafahana fa izay le fahazahoana hoe raha tena manaiky ianao fa reo marina nazahoana fahefana no nazahoana fahafahana de tarito le fitiava-tanindrazana zay nataon'ireo mba tena ho antaranaka amin'ny fandimby tokoa fa le fitiava-tanindrazana ane madame Sonia tsy misy ianao ve mieritreritra fa tena misy fitiava-tanindrazana eto amin'ny tany sy ny firenena raha mahita ny fahantrana sy ny fahasahiranana eto amin'ny tany sy ny firenena mahazo an'ny vahoaka malagasy ianao ve tena tia tanindrazana raha ohatra ka hoe mitrandraka ny arem-pirenena ka mamoaka azy atsokosoko ho tombotsoanao manokana na tombotsoan'ny mpiaradia aminao na tombotsoan'ny firenena hafa fitiava-tanindrazana ve zany raha tena tia tanindrazana ianao maninona raha ataonao zay matavavoaka ny malagasy maolona azy mamalagasy azy amin'ny fampandrosoana ny lafiny maolona fa tsy asaina mandadilady amin'ny kapoaka sy vary amin'ny kapoaka sy 3 hetsy ny 2 hetsy ny 2 alina sy ny 5 alina amin'ny fotoana ifidianana azy zany hoe fanapitehana ny Madagasikara zany ny fahitako azy fa tsy misy fitiava-tanindrazana velively jerevo tsara ireo ataontsika hoe firenena mandroso tsy mandadilady aty izy tsy mandadilady aty izy ny Amerikanina de tsotra les Américains d'abord maninona tsika tsy mametraka hoe malagasy aloha ka izay zavatra zay ny tokony mba ho jereva mpitondra mba ho tena vokatsoan'ny firenena vokatsoan'ny vahoaka malagasy zavatra rehetra zay atao eo zao tsika tady de tsara fa 1885 teneko anao teo ka hatramin'izao vahiny zany no mahazo tombonana ankehitriny de mbola mieritreritra ihany koa mbola misy vahiny hafa koa raha tsy resaka an'reto arabo reto ho ampidirina eto amin'ity tany sy ny firenena ty hoe hitondray vokatsoa inona koa fa tadio fa mbola tsy nisy fiara-miasa tamin'ireo arabo reo ka nandroso io firenena io ka eo ny tsokony mpitondra fanjakana hoe mila mitandrina sy andao ifampiresahana mihitsy hoe ahoana ka ny tena antony erahana am'ty na erahana am'ty za tsy miteny hoe tsy azo atao ny miara-miasa am'ireo fa tokony dans le cadre légal ary mba misy fifanazavana mba tena ho azo ny vahoaka malagasy sy misy tombontsomo ny vahoaka malagasy ny zavatra rehetra atao fiara-miasa am'ireo ka iverina am'izay zany am'le hoe tokotokony ahoana ny fankalazana le fankalazana eo fa atao fotsiny izay amerenana ny malagasy rehetrarehetra ho tena ho tompona andraikitra sy ho tia tandrazana fa io de tena mbola misy fiatraikany am'izay satria io malagasy io ne izy aza indraindray tsy mahafantatra hoe olona mahafantatra olona fa izy tompoka de miaraka mitsindroka amin'ny alika eny amin'ny saodira tsy mahafantatra olona izy hoe tena olona hoe inona zany miasa maolona zany tsy mahafantatra izy hoe malagasy zany hoe efa very mihitsiny zany le identité tsy misy repère ntsony fa de ohatra ny olona rehetrarehetra ny olona ivelan'ny malagasy aza manana tombontsoa mihoatra ny mamalagasy azy averenao aminy hoe tompona andraikitra anao ary tady dio foana fa ny olona voateraka mandra-pahafatiny de ny tompona andraikitra voalohany ny fanjakana
de responsabiliseo am'izay le olona tsiradray mba isy fiovana tokoa na eo am'ma izy aza satria tompona andraikitra ny tenany izy tompona andraikitra ny tokantranony izy a tompona andraikitra ny fiarahamonana izy a tompona andraikitra ny firenena fa zay tsy misy zay valo amby fitopolo taona taty aorianany tolona tamin'ny fito amby efapolo sivinjato sy arivo any Andriamatoa Mamirary Manana mbola miaina anaty fasahirana tanteraka ny vahoaka malagasy ary araka nambaranao teo ihany koa hoe tsy mbola mahaleo tentsika raha zao saritsary-pahaleovatena zao zany a mety anao ahoana tokoa no avon'ity firenentsika ity aiza ihany koa ny resaka fiandrianam-pirenena ao anatin'izay ny fiandrianam-pirenena zay aloha hitondrako azy voalohany soratana ao anaty constitution na lalam-panorenana hoe manana ny fiandrianam-pirenena na souveraineté Madagasikara amin'ny lafiny ray eo ekena ampiarina zany amin'ny lafiny ray tsy ampiarina zany hoe rehefa ahitana hoe ato azaoko tombontsoa de tsy hita izy izany hoe lay fomba fanatanterahana an'le lalàna fototra mihitsy no tsy misy eto amin'ny tany sy ny firenena zany hoe io lalam-panorenana io de azo adika amin'ny fomba fijery samy hafa rehefa ohatra ka tianao azahoana tombontsoa ka ao aiza ho aiza ny tena hoe ametrana azy ataontsika hoe fiandrianam-pirenena io tompoko de resaka politika io a de volonté politique raha tena manana an'izany finiavana amina resaka fampandrosoana sy ny tena hoe fananana ny fahafahana sy ny fahaleovan-tena ny mpitondra tsy misy dika manao an'izany mametraka ohatra fotsiny ahako itsika ve de tsy afaka nangana orinasa anankiray anao fanodinana na misy fiara-miasa amin'ny any ivelany tsy mampaninina fa eto Madagasikara izy mitsangana anao fanodinana ny arena akibony tany fa maninona tsy maintsy io le izy voatrandraka io na le bruta io foana no alefana tsy fantatra akory ny firy taona na inona sy ina daholo ny zavatra ao anatiny zany zao de ve hitako hoe tsy anana ny mpitondra fahaleovan-tena sehatra ray amin'ny sehatra amina arivorivo zany tiako tenena aminao zany tiako tenena am'izay zany raha izay zavatra zay tsy hita mpitondra zay ataontsika hoe amin'ny endrika zay na angle zay zany no hijerevana an'le izy za mitena anao fa tsy misimitsiny a izany hoe fampandrosoana any Madagasikara zany ka iza ireo taranaka amin'ny fandimby tokony isitraka an'izany atao hoe fahafahana zany iza ireo taranaka amin'ny fandimby izay te hitondra foana nyty firenena ty mbola isiny ny fanagejana ny vahiny eto amin'ny tany sy ny firenena ny eo aza tsy vo fenao ny eo no ampidirinao ka ny a de tsotra fotsiny raha ohatra ka ny taranaka reo izay ataoko hoe manana fifandraisana amin'ny any ivelany akaikikaiky eo na rataratasy zany na amin'ny fomba inona de manaika fa raha ohatra ka ny malagasy tsy misy an'izany tompoko fa resaka tiana atao fotsiny eo ambony latabatra sy eo ambony vavahady ity resaka hoe tolom-pahafahana fanilo ny inona ny tenenao teo azafady fanilo an'ny taranaka fanilo miampita ho an'ny taranaka tadiony zao fa ny génération am'izao fotoana zao efa tsy voafenao tsony e ary tena mampalahelo tena potika amin'ny lafiny rehetrarehetra vatana saina fanahy ka za zany am'izay izay le maha-olombelona zay raha vo zay tsy voafe a za mitena anao fa nahirana ihany any eto amin'ny tany sy ny firenena raha tany amin'ny fito amby efapolo sivinjato sy arivo tsika Andriamatoa Mamirary Manana niady tamin'ny mpanjanaka niady no afaka ankehitriny kosa indraysika de miady amin'ny fahantrana rahantsika miaina angamba zany ao anatin'ny resaka sosialy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha tsy tenitsika ny makasika ny fahantrana eo ihany koa ny tsy fahandriam-pahalemana isan-karazany inona no mety hoe azonareo antoko maheva Madagasikara endrika havanana ambara makasika an'ireny trangana tsy fandriam-pahalemana rehetra eto amin'ny fireneny ireny 1947 fito amby efapolo sivanjato sy arivo ady tsy hoe ady miaramila io fa io tena hoe ady ny tena vahoaka mihitsy ny tena nitsangana miaraka amin'ny fitaovam-piadiana sy teo am-pelantanany na pilitra io na lefiny io na basy io sisy ka ankehitriny tena anao hoe ady amin'ny fahantrana io nge raha ny tena marina raha matompanao gazety lay malagasy izay tokony hotompoinao lasa miady amin'le fahantrana indray ianao zany no tena tokony hitady vahaolana ianao hoe inona no programa sy paikady
oentina amana zao olana zao. Izy mihitsy tamin'ny fotoana premier mandat no ny tena ny teny hoe mahantra ny malagasy. Eo ataotsika hoe programa nentinao reo nareo zavatra ny tany sana makasika ny velorano reo tena nanala ny fahantrany malagasy fe tompoko. Ary tady diova niditra ny deuxième mandat izy tena hoe ametraka Madagasikara paradisa tsy fantatro manana ny fomba fijeriny izy am'izay. Ka eo ny tiako apetraka hoe le fizarana vola etsy erove hoe tsy telo etsy sy ny sisa zay tsy misy fandaminana akoriny io ny tena fahaolana ialana ny fahantrana. Zany le ataotsika hoe fampandrosoana ny lafiny maolona mba isininy ny olona afaka miary ny tenany na tokantrano miary ny tenany ampitombo ny fiarikarena ao anatiny. Zay ny tena zavatra ngeda be. Zay no resahany Maeva foana hoe amaivano ny andavanandrom-piainan'ny olona. Be da be zany ny sehatra resahana amin'ny ataotsika hoe mahatonga an'izao fahaseranana na fahantrana izao. Le fahaseranana ny tena zavatra ngeda be. Ary tady dio foana fa matony ny olona tsy afaka mitady araky izay tokony ho izy sy ny tokony ho anjarany eto amin'ny tany sy ny firenena de misy dikany eo. Ndraindray mahatonga mihitsy ny teny hoe nampahantrana mihitsy antsika natao mihitsy zay atonga zao fahaseranana zao mba hahafahan'ny olona andoalika sy andadilady eo amin'ny mpitondra. Ahoana moa no hahafahanao hitady karama na ray tapitrisa nefa ny anao tsy manana bagage akoriny amin'ny resaka fianarana ka iza ny olona ampiasanao. De eo aloha le smigy tsy haiko izy zay ka mba nitelo etsy mahavelona anao ve zany rehefa tsy tafiditra any am'le asa le olona dina natao manao lasa manao le asa tsy ara-dalàna na le any amin'ny sehatra tsy ara-dalàna na secteur informel. Manao taxi moto, taxi bicyclette, mamboly zany ianao inona moa no ambolenao any? Tsy fandriam-pahalemana nefa maniry ohatry ny anana. Ianao aza mandeha amin'ny lalana mahitsy eto amin'ny tany ety andrenivohitra misy mpanendaka mainka avany akodaoda tsy misy mahita. Zay mahatonga foana ny Maeva hiteny hoe misy tompon'andraikitra ve eto amin'ny tany sy ny firenena. Misy tompon'andraikitra ve eto amin'ny tany sy ny firenena. Satria maro sehatra tsy voafehy tsy ahitam-baolana. Be da be ny phénomène na trangan-javatra miseho eo amin'ny tontolon'ny fiarahamonina tsy voafehy ny fitondrana de lasa kolotsaina indray reny rehefa avy eo. Inona zany ohatra friperie niditra ny tobaka amin'ny friperie. Zao nge anao raha hoe malagasy ve tompo de tsy mba hanana zona isitraka anjaitra akanjo vaovao. Za tsy miteny hoe ratsy ny friperie na tsara fa mba hafa ihany zany hoe tonga fety de ino misy akanjo vaovao ny zarina tary famoronana azy zany. Malagasy ve tompo de tsy mba afaka isitraka asa mba ambonimbony fa na ianao zany sécurité na mpitondra taxi moto na mpivarotra friperie. Eo am'le ino misy tao eo am'le trangan-javatra eo anivon'ny fiarahamonina akoatra ny friperie teo io ndray zao miverina ny taxi moto, taxi bicyclette asa raha hitanao reny le mpanosika akondro amin'ny saretsy ny anina reny reveo nefa reny korotaninao reny le mpivarotra amoron-dalana reny ane trangam-piarahamonina zay tsy nieritreretina fa fahantrana mahatonga any reny. Fa raha ohatra raha tsy resaka ny resaka kolokolo ny kolokolo ene raha matompanao gazety de tsotra raha ohatra ka mba misy ny ana-paosiny reny tsy adala reny no anao kolokolo nareo dalo eo azy ny dalo ve de tena mieritreritra anao fa tena hoe manana finiavana andeha amin'ny ray alina amin'ny roa folo alina amin'ny roa maraina hiaraka amin'iny omby anaty krihatra alany fa tsy misy de tsy maintsy manao zay ahitany volako zareo. Ka izany zavatra zany tokony tsy hoe misy dalo de andeha tifirina tsy zay mihitsy ny vahaolana. Fa ataovy mihitsy ny aloha zay mampety ny fiainam-bahoaka amin'ny akabeany fa mety isy any ataotsika hoe filaminana amin'ny lafiny sosialy amin'ny akabeany ato amin'ny tany sy ny firenena. Mety hoe manana vahaolana manoloana an'ireo trangana tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena ve ny antoko politika Maeva? Ny vahaolana tompoko de misy
ary zay mahatonga gotsaka filoam-pirenena tamin'ny 2018 efa misy zavatra betabe no entiny eto amin'ny tany sy ny firenena fa za raha hiteny eto zay tsy manana droit koa hiteny an'izany satria zay koa mba secret-ny maevaka fa rehefa tonga ny fotoana zany etety efa nyteny andao tsika ifampidinika ambony latabatra boribory vaolana anie zany ao anatin'io ny zay rehefa nareo sehatra rehetra zay tena manahirana fa le hoe tena vaolana napaikady ny any maiva tsy ho zarazaraina ary mety na ho zarainy zany hoe mety tsy ho raisiny satria ny azy efa manana fomba fieritreretiny hoe ty de tsy maintsy ity na mety io na tsy mety Anisan'ny maresaka amin'izao fotoana izao Andriamatoa Rahamanana ny mahakasika ireo tetikasa ny fitondram-panjakana ankehitriny. Raha tsy resaka fotsiny isika ny Laky Arivo, ny tetikasa Tanamasoandro, eo ihany koa ny Basy Toliara izay anisany hoe mafana ihany koa ny toe-drano toerana ny Toliara amin'izao fotoana izao manoloana izay hoe tetikasa Basy Toliara izay. Raha ny mahakasika io farany io mbola mizara ny hevitra na ny any toerana zany na ny mpanao politika ihany koa. Eo ny mankatoa, eo ihany koa anefa ireo hoe tsy mankatoa an'izay fanaovana ny tetikasa izay. Raha ho any antoko politika maheva manokana manao ahoana ny position nareo manoloana ny ireny tetikasa ny fitondram-panjakana ireny indrindra moa fa ny Basy Toliara. Ny tetikasa zany ataontsika hoe ny fotodrafitrasa rehetra zay nataon'ny mpitondra zany ankehitriny zany za tsy miteny hoe ratsy izy ireny fa fataro aloha ny lahara-pahamehana iray zay. Faharoa rehefa ohatra ka tetikasa io na programme ho fanatsarana ny fotodrafitrasa eto amin'ny tany sy ny firenena de mba esory le atao hoe projet présidentiel fa atao hoe projet gouvernemental tepoka fisaosaona ny dikan'izay filoha teo aloko projet présidentiel tonga koa ny filoha tateo riny projet présidentiel nefa le izy tsy misy mandeha amin'izao ianao ve inona moa ny antony sy ny travaux publics raha ohatra ka ny lalana natao hoe projet présidentiel inona ny sy ny ministère ny fampianarana raha ohatra ka anaovana ny sekoly reny hoe projet présidentiel fa maninona raha supprimena daholo na esorina daholo reny ministère reny de tonga de ataovy hoe any présidence sady any gouvernement ny any prime ministre any ministre any président teboka lasa fizaozaona l'izy ary zay foana no apetraka hoe tsy mahafantatra n'ilay lahara-pahamehana sy lay zavatra tadiavin'ny vahoaka sy lay filan'ny vahoaka ny mpitondra. Inona ny antony? Ny antony de tsotra hoe raha resaka autoroute izy téléphérique io koa zao misy laka Iarivo de eo ny Miami le téléphérique sy autoroute resaka fitaterana tsara ny le projet fa raha zany tamin'ny toerany de ny sokafako avokoa aloha ny lalana rehetrarehetra raha tsy resaka mainty rano tsiko mandidy ahako raha tsy resaka Fort Dauphin aty Vangaindrano Farafangana ahako sy ny sisa satria tadio nefa tamin'ny andron'ny président Ratsiraka nisy an'izany hoe la route de la Concorde zany amin'iny faritra Atsinanana antrany atsimo ka hatrany avaratra zany ane zavatra efa firesaka matetetika zany fa tsy tanteraka noho ny antony maro samihafa. Ity ezatsika anao an'ity resaka ataotsika hoe autoroute ty ny vola entina manatanteraka an'io mbola tsy eo ampelantanana zay aloha de aoka zava ohatra mandeha hoe tronçon eto atreto tapan'izao am'izao no anaovana azy am'izao anaovana azy ary zany autoroute zany tsy vitany herintaona na roa taona telo taona na 5 taona mbola misy fotodrafitrasa ngeda be tsy hita pesipesiany na eo nelan'elan'izany fa maninona raha hatsaraina aloha ny eo alibiazana ny eo io lalana kely tsara saotra io aza mandeha makeny vato fa nalebiazana an'io efa hitako nanomboka mois de janvier hatram'izao mbola io tany io foana nikikisan'le traxe ko engin ko io de kikisana io zany manontany tena hoe iasa ve reto olona reto sa apetraka eo aloha de mikiky te io fa miasa tapabolana anay de mijanona de eo koa le téléphérique io zany za gaga ihany hoe ahoana raha ny fomba filaza azy taloha TGV zareo koa
train à grande vitesse fa ohatrany tsy mandeha am'le vitesse eritreretina le train tsy haiko surcale kabany io le lalana ao amin'ny garasoa rano makatembo manambolo io aza mbola tsy fonctionnel mbola tsy opérationnel zany ataotsika hoe lalamby zany manana autoroute anao sokafy daholo reo zone enclavé ko lalamby makany Atsirabe lalamby makany makany Ambatondrazaka izany ny tena tokony lara-pahamehana ahoana mbola hitantanana sy ikarakarana zany fotodrafitrasa zany keo rehefa tonga amin'ny fotoana hoe azo ampiasana io lalam-pirenena io aza 6 mètres na 8 mètres ny sakany tsy vitanao mikarakarana io avela isy lavaka be mitanatany eo vao hoe tonga indray ny fanamboarana lavaka ne kely oatra an'iny zay vao tonga oatra an'iny e tsy hainao no manamboatra azy zay zany raha resaka transport raha resaka ndraiky hoe laka iarivo miami sy ny sisa sy ny sisa eny fomba fijeriny aloha tsisy zay tsy maharatsy azy fa tsy lara-pahamehana ianao raha mahavitany reny de manangana ianao université mitovy amin'ny Harvard na ataotsika hoe Sorbonne mahavitany reny ve ianao reny ny tena tombotsoa any taranaka faramandimby fa reto fotodrafitrasa ataonao reto ane tonga ny cyclone tonga ny loza voajanahary sy ny sisa makaiza daholo reny tsy potika daholo vola ohatrinona no atotonao eo nefa ny de poto izay de atadio fa eo Andriamanitra io manana fomba fiasa sy fisainana tsy takatry ny olombelona satria anao tsy manome lara-pahamehana an'le olombelona malahelo izy areo tomany sento alahelo areo vaoka malagasy reo tsy zakanao ka iza zany miteny hoe ireo fotodrafitrasa rehetrarehetra sianareo zany tsy lara-pahamehana amiko misy le fomba fiteny zay hoe l'utile à l'agréable fa ny azy tsy zay laka arivo zany ane resaka io rano io zany resahanao nefa nitady dio fa aiza ny olona eto am'ty firenena ty mitady rano ireo Madagasikara eto am'ty capitale ty reny vohitra ny firenena malagasy ty mijaly jerevy tsara reny bidon jaune milahatra tsy mahita tetikasy anao amana reny olana reny fa mbola ry am'le laka ry ndray mbola izestiavanao mialatsiny am'le terme ka so de mba diso safidy na diso kajy na diso calcul ihany ny mpitondra mahakasika ny position antoko maheva kosa indray ara ao anatin'ilay tetikasa bastoly ara mankasitraka ve anareo sa ao anatin'ilay tsy mankasitraka ihany koa ny fanatanterahana io tetikasa io zay miteraka resa be amin'izao fotoana zao izay tompo tsy hoe mankasitraka na tsy mankasitraka raha ohatra ka misy tena ifanarahany rehetrarehetra politika angesako eto satria are-pirenena io ao anatin'ny vahoaka antsoleara ao anatin' ireo tompona ndraikitra ireo sehatra zay tena voakitika any am'izany toerana zany misy manam-pahaizana be da be eto amin'ny tany sy ny firenena andeo ifampiresaka hoe mety sa tsy mety rehefa mety de manaiky izay fa rehefa misy voka-dratsy kosa sy animbana ny fiarahamonina sy ny vahoaka ajanony aloha satria raisiko ohatra fotsiny nisy anie le QMM tany Fort Dauphin nisy taty Ambatovy arenakibony tany avokoa ireo nitrandrahanareo niarana tamin'ny vahiny tsy zay araha fitadidiko fa mialatsina so de diso fitadidy ny filoha mihitsy ny nanamarika amin'ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana zany Andriamatoa Marc Ravalomanana fa ay ve zao isanjato fotsiny ny vola azonao amin'io QMM io sy amin'io Ambatovy io aza vao eto ary ohatrina no azo ny fanjakana amin'io bastuliago ny tiako tenenina am'izay zany de tsotra raha ohatra ka hoe mahaloha hoe voaloha avokoa nitrosatsika any amin'ny banque mondiale sy ireo mpamatsy vola mpiara-miominantoka amin'ny fitrandranan'io alefaso fa tsy mampanino mba tianao tombotsoa ny taranaka faramandimy zay
fa raha tombontsoan'ny olombitsy zay mitrandraka sy ny eto Madagasikara ajanony aloha tsy hoe zay mako matetika fanao ireo vahiny mpampiasa vola eny ary fa de ho tonga any zahay de hitrandraka an'io de anaovana sekoly de anaovana hôpitaly fa nga zany ny olana eto Madagasikara zany ny olana eto Madagasikara zany sekoly sy ana zany vita ministera zany tompoko ary efa ao anatin'ny teti-bolo zany fa tsy vidividina am'zany le olona fa tady dion'ny ramatompanao gazety fa raha io tokotra ny lasa tokatrano firy aloha nataotsika hoe very fidiram-bola satria any amin'ny toerana io eny tena misy ny toerana fanjonony satria tady io fa vezy reo olona reo ary efa io ny fiainany atram'izay commune firy amin'io no isitraka tombontsoa raha ohatra ka voatrandraka io inona zavatra miova am'ilay commune indrindra maha olona aloha fa tsy sanatrian zany any ohatra ny Soalala sy ny Coliseum mandray tany Soalala ny trandrahana ny arenakibony tany Coliseum Antananarivo mivita fa mba engany mba tsy izay tsony fa tena mba anana tombontsoa ireo olona any base tulaire reo ka ny azy zany tiako tenena izay tsy hoe momba na hoe manohatra fa ifapy sao de azavao izao ny teknika an'izy ty zao ty fitrandrahana ty zao na ny zavatra ho avoaka ao inona sinona daholo hoe terara zay tokony avoaka ao liteo mamarina ve inona marina ve azavao fa tsy hoe ty misy mpanambola de ty anao anty de ty de vita de miala ny olona manodidina io nge tsy base tulaire fa ira Madagasikara tokony zay mihitsy ny zavatra ipetraka raha tsy resaka amin'ny nosy any avakatra ao anatin'izay raha-pangotsika ao anatin'ny teny tokana zay rehetra no resantsika teo izay misy tokoa ve zany ny tokony mbola hoe tolona ao atao manoloana n'ireo zavatra tsy ankasitrahana sy ny tokony ho apetraka tsara zany lay eto amin'ny firenena raha zay ny resantsika teto zay tena misy ary io ny vahoaka malagasy any tompo teny farany za moa efa nyteny any hoe 2028 efa tsy tokony ahita endrikendrika fanjanana zany tsontsika na amin'ny lafiny taratasy any na amin'ny lafiny 2028 ny dikan'izay zany de ho tompona andraikitra ny vahoaka malagasy zay araky ny teneniko teo aloha teo manomboka eto zany tsika raha tena anafaka an'ity firenena tsika de tsika rehetrarehetra miara mitsangana anomana an'izany atao hoe firenena tena afaka manomboka 2028 satria raha mbola tsy tsika ihany kosa ny tompona andraikitra de azafady mbola eo ihany ny eo de rehefa aveo tsika imenimenina ndray mandritra ny 5 taona ny mpanao politika ane tsy maintsy miteny raha ohatra ka misy zavatra tsy mety fa aiza le vahoaka malagasy tsy mandady arony za tsy hoe mamendro fendro fa zay mihitsy ny zava-misy eto oka le mpanoarina na io zay mieritreritra foana na isolelaka amin'ny any ivelany tapahatsika indray aloha momba ny trahoa fa mba hiditra kosa ny fanavaozana zany akory tsy hoe manilika tsy misy faniliana mihitsy fa samy malagasy fa reo samy malagasy koa samy azafady am'le teny vahiny conscientisena daholo sensibilisena daholo hoe tena atsiky ty Madagasikara ty tsy misy firenena na de ray ary tokony mbola anana fanjanahana amin'ny endriny hafa satria tady dio foana fa matory reo firenena reo mbola manjanaka amin'ny endriny hafa voalohany aloha tombontsoan'ny fireneny sy ny taranany faramandimby ny ao an-tsainy zay aloha de apetraka tsara fa anjaranao mpitondra no mandresy lahatra mitenir tête azy hoe zao ny anay apprendre ou à laisser fa raha tsy mbola izay de aza mieritreritra anao hoe isy Madagasikara afaka zay ka itsika rehetrarehetra rehefa tonga ny fividianana sy ny sisa ao anatin'ny fampianaran'ny parti politika maheva zany sy fanentanana manomboka zao ho an'ny olo-pirenena éducation citoyenne hoe mba tokony ho tompona andraikitra mba atsiaro tena am'izay tsika ho tonga saina fa ty vato arotsako ty ane ka tena ho avy ny firenena ty vato arotsako ty de ho avy ny firenena ka raha ohatra ka efa fantatrao fa ty olona ty mpiaradia amin'ny olona efa mpanjanaka sy ny sisa inona moa mbola isisianao akoatra ny fandaharana tahaka itony zay fanaovana fanentanana moa zany amin'ny olo-pirenena ny antoko politika maheva ve efa nanao an'izay fanentanana zay mba tonga le hoe fahatongava an-tsainy ny pretan-drazana tonga ny olon-drehetra ihany koa andray andraikitra ao anatin'izay
za miteny anao madame Sonia fa 2016 2018 nanao tour de Madagasikara faritra avakatra iny ihany tsy vitako fa io zavatra resahako io na resy lahatra n'olona tamiko ary io tsy misy zavatra politika hoe mila vola be azy na vola tsia fa ianao mpitondra mihitsy ianao mpitarika mihitsy aloha mila manova an'ity saina ty changement de mentalité io nge le changement de mentalité radical satria ny maeva de tsotra misy an'izay hoe comment développer un pays à partir du changement de mentalité et comment changer la mentalité à partir de l'information io ny velabelako ero Madagasikara tsy misy resaka voly olo na hoe mila olona manam-pahaizana be takin'inony tsia fa mandresy lahatra hoe anao hoe mbola te hijanona am'izao toerana misy anao zao sa manahoana fampandrosoana ny lafo maolona zany eny hoe fanga zany mila miliara de miliara mbola mitovy zany zay fanetana nataonareo zay am'izao taona zay zany na de hoe nangina ary de mbola reo ekipa rehetrarehetra resy lahatra taminay zay mielipatra ny eranosy ny tena mbola miasa am'izao indrindra moa am'izao tsika efa hoe mba misy réseaux sociaux sy ny ainao manjery toanareo zao de vo maika resy lahatra ny olona anisan'ny loha hevitry ny velabelaritsika eto tanatin'ny fandaharan'androany moa ny makasika ny 7 marsa 7 sy 7 sy ny 7 marsa 5 sy 2 teo ihany koa ny resahantsika ny makasika ireo tetika sa maro eto amin'ny firenena sy ny hoe base toliara izay ny antoko politika maeva manana vahaolana ve anareo mba isian'ilay tena fahaleovantena satria anisan'ny tena notsindrinao mafy tao anatin'ny fandaharana ilay hoe tsisy fahaleovantena akory isika tao anatin'izay fotoana rehetra izay eny tompoko raha ny tena marina araka ny tenako anao teo ny maheva tena fitiavan-tanindrazana nitsanganana zay fitiavan-tanindrazana zay efa nametrapetrahako mihitsy ny tao anatin'ny programme na ny vina na ny vision zany hoe tsy maintsy Madagasikara ny malagasy zay Madagasikara tsy maintsy any malagasy tompoko ary ny olona aloha ary malagasy aloha tiako tenenina aminao am'izay zany de tsotra azavako tsara ndray fa zao de misy mandika vilana izy ty tsy misy hoe fa nilikiliana vahiny zany fa apetrao tsara ny règle de jeu azavao tsara hoe zao ny eritreretinay mety venina koa sa tsy mety rehefa tsy mety nareo miala satria tombontsoa malagasy ny voalohany ary reo tombontsoa malagasy koa raha resaka ohatra ataotsika hoe resaka famoronana asa za tsy manaiky mihitsy an'izao kapasité ny malagasy zao fa tsy maintsy miakatra aloha ny lentan'ny fahalalana sy ny fahaiza malagasy ny tiako tenenina am'izay zany de tsotra atao zay aleo tenatsika amy lafiny rehetrarehetra fa io tsy maintsy mandeha miandalana misy etapy io sehatra tsy maintsy dinganina fa raha izao zavatra zao zany tsy mety amy maheva izao tsy maheva anao tsy maheva anay zao fa maheva anay zany de tsotra Madagasikara tsy maintsy mijoro afaka am'izany ataotsika hoe fanagejana sy famoriporetana sy ny ataotsika hoe mbola fanjanahana amy lafiny vaovao indray madiva ifarana ny fandaharantsika Andriamatoa mamy raha aromanana raha mbola misy tianao ampitaina ao amin'ny mpieno sy ny vahoaka malagasy izay miaino antsika am'izao fotoana izao de fotoanan'izao ny zavatra resahako voalohany aloha roa ihany ny ano resahako manoloana ary ny trangan-javatra loza voajanahary namoizanain'olona nandrotanana trano sy ny sisa reny de mampahery ary izay foana ny tiako tenenina hoe misy andraikitry ny fanjakana reny na izy teny tsy maintsy misy andraikitry ny fanjakana faharoa am'izao toe-java-misy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ny fahaseranana amin'ny akabean'izao de mampahery ny vahoaka malagasy samy atsika tompoko ho tompona andraikitra ary aza mametraka mandrakariva an'ilay fomba fijery hoe zay niainana foana zany hatramin'izay ny fanjakana zay manao amin'ny fomba rehetra amin'ny ifidianana na anapotehana ny maizy anao fa mijoro saia tompona andraikitra
ary zay foana nyteneniko foana hoe misy tompona andraikitra marina ve eto amin'ny tany sy ny firenena ka rehefa tsy misy de andeotsika samby tompona andraikitra avokoa satria mila anao Madagasikara mila tsika Madagasikara makasitraka tompoko. Ankasitrana feno ianao Andriamatoma amin'ny raharomanana nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana politisy sy ny zarany izay hevitra izay ihany koa ny mpiaino. Makasitraka indrindra anao mpanao gazety raha mato mpanao gazety makasitraka ny teknisianina ao ambadika koa de misaotra ny radio sioka de misaotra antsika ihany koa zay nanaraka an'izao fandarana zao misy manantena fa zavatra angesahako teo mety nisy ihany koa nafaly ny sasany mety nisy nampalelo ny sasany na nafotoana ny sasany ifonana tompoko fa teny mba hoentina ifanomezana sy ifanampiana sy ifampizarana mba mety asoa na ampahany ihany ao amin'ny firenena izany makasitraka tompoko. De izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no entintsika mamarana izao fandarana izao ankasitrahana feno ianao tany tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany ary manome fotoana ho anao amin'ny heriny anio toy izao indray veloma tompoko.